Pejy fampianarana kosa indray no anoizantsika ny vaovao amin'ity alina ity mikasika ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny faha-enina ny volana novambra ho avy izao dia nampiakapeo androany ny eo anivon'ny sekoly katolika amin'ny fanemorana lava ny fisokafan'ny sekoly. Maro ireo fanontaniana mila valiny avy amin'ny fanjakana napetraky ny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly ny diocèse n'Antananarivo androany. Aza atao saziana ho izy ny fiainan'ny sekoly amin'ny alarobia ho avy izao no tokony hiverina ny sekoly ireo mpianatra avy ao amin'ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo raha ny fanambarany hatrany. Velo Zislay no mitatitra itsika ny andinindiny izay. Napiaka-peu ny teo anivon'ny sekoly katolika androany ny amin'ny fanalavana ny fepitaona ikatonan'ny sekoly noho ny aretina peste. Aza atao sohina ny sekoly sy ny mpianatra madinika hoy ny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Nametra-panontaniana ny tompon'andraikitry ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ny amin'ny antony sy ny zavatra tiany fanjakana atongavana amin'ny fanemorana lava ny fanokafana ny sekoly rehetra. Mana zavatra hafa mantsy raha ny fanazavana nety ny vikera jeneraly androany ny eo anivon'ny sekoly katolika ny amin'ny anemorana lava ny fisokafan'ny sekoly na dia efa noraisina aza ny fepetra rehetra amin'ny fanondrahana fanafoty sy ny maro hafa. Inona marina ny tiana atongavana, inona ny zavatra tiana atao, dia eo no nampametraka fanontaniana hoe fa maninona ny sekoly nanaovana tsoizay tahaka an'izao. Efa nangina tsy niteny ary tsy sanatra izy hoe manana ara-tsim-panahy ny tompony andraikitra ny sekoly ka hoe andeha naparitaka amin'ny valana aretina. Fa fanontaniana hoe ny sekoly ve zany ny toerana manaparitaka sy nitrangan'ny peste no faizana tahaka an'izao. Maninona ministera maro eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay ataoko hoe manamora sy manafaingana ary ny fiparitahan'ny peste ny sekoly mbola tsisy misokatra efa miparitaka ny peste. Maninona ny ministera ny asa-panjakana, miasa daholo ny mpiasa, ministera ny industrie firy ireo mpiasa any amin'izao ny France, miasa daholo manerana ny tany sy ny fanjakana ary eto Antananarivo ny be indrindra tsy nisy hoe akaton'ireo. Miantony ny tompon'andraikitra rehetra voakasiky ny fisorohana ity aretina peste ity ny sekoly katolika mba hanome fiofanana ireo tompon'andraikitra rehetra eny anivon'ny sekoly mba ahafahana misoroka ny aretina ka ahafahan'ny sekoly misokatra indray. Miantso an'ireo tompon'andraikitra satria araka ny nambara amin'ity tatitra ity dia misy maro be ireo izay efa nofalina mba hoe agent communautaire na nofanin'ny OMS dia ny talata niverina eto reto taletsekoly reto ka mangataka mpampiofana avy amin'ny fanjakana arak'izay voalaza zay mba ampiofana azy ireo amin'ny hoe inona avy ny zavatra tokony atao amin'izay ahafahana miverina mianatra izay. Isy ny fivoriana tao amin'ny fiandohan'ny herinandro anapahana ny zavatra rehetra tao sy ny fepetra horaisina mba hisorohana ny aretina any am-pianarana. Amin'ny alarobia izao kosa no hiverina an-tsekoly ny mpianatra eo anivon'ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Ny alarobia ho avy izao zany dia ao aorianan'izay fiofanan'izay no verina ny sekoly ny mpianatra sy ireo tompon'andraikitra mandray izay fandaminana sy ny fepetra. Miandratra ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana foibe ileto sekoly katolika izay miisa eo amin'ny 500 eo eto amin'ny diocèse n'Antananarivo mikasika ny fepetra tokony horaisina amin'ny fampianarana ny ankizy. Tokony isy ny fanazavana mazava avy amin'ny fanjakana fa tsy ireo sekoly katolika ihany hatreto no efa mametra-panontaniana fa eo dia eo ihany koa ireo sekoly tsy miankina ary indrindra ireo ray aman-dren'ny mpianatra.